Coucou, mbola avy Madagasikara, zaka mbola aty any. Tianareo fa mi-pause androany? Pause aloha. Manao challenge any amin'ny TikTok dia zay mampitonga anako manao le pause zao fa tsisy tokony hagaganareo zany mba miovaova koa indraindray. Tsara ke le miezaka ianao mampifaly ny tenanao satria zay le lalam-piainana ataontsika ato ambony tany dia miezaka ianao mampifaly ny tenanao aloha voalohany indrindra. Tsy lava be fa tsy toy lava be ny resaka fandraisantsika androany dia ny hoe ninona ireo tsiambaratelo momba anao tsy tokony ho lazain'olona. Voalohany dia karama. Raha miasa ianao aza tentenenina ny olona izany ny karamanao. Tsy maintsy eo foana ilay eritreritry olona ohatr'izao ny karamany androany dia ianao nefa manana olana any ambadika any tsy fantatrilay olona ilay olanao any ambadika any fa fieritreretan'ilay olona dia hoe iny ilay karamanao dia kôtikôtin'ilay olona atao kajikajy paomina kajikajy ratsy eo ilay izy ianao nefa manana ny olanao ary dia mandany vola mamoaka vola dia ohatrany hoe lasa ilay olona indray fieritreretan'ilay olona mpanankarena nefa ianao ary olona mitongo voaomana tsy mahazo miteniteny ny karamanao amin'izaniza ianao fa ianao ihany marary anazy. Inona indray koa ny tokantrano tsy ahaka maro izany indrindra fa ny fierahan'ny olona anankiroa ianareo roa no vavolombelon'ny firosoan'ny mahatsara ny fiarahanareo roa noho izany aza tantaraina amin'izaniza. Ireny ato amin'ny Facebook ilay je t'aime tsisy ilaivana an'ireny. Rehefa mifankatia nareo any an-tokantrano izay ny zava-dehibe fa tsy voatery tokony hapetraka eto. Ireny olona mamontra commentaire sy izay maretraretra iny voalohany dia hamotika fiarahanareo roa ary hampiadanareo roa ihany koa amin'ny andro tsy hampoizinareo roa. Noho izany ny tokantrano tsy ahaka raha misy ny olana ao ihany ilay izy vahana. Inona koa manaraka? Ny olana. Raha manana olana ianao, eny mpivady izany. Raha mpivady ianareo roa, ianareo ihany no afaka mamana azy. Ianareo roa ihany no afaka mijinja azy. Raha ohatra ianao tokantena dia aza be taraina any amin'ny olona rehetra ianao manana namana izao ianao dia tantarainao amin'ny namana tena zao kiny tena olako izao isan'ny zao sarampahaika izy tena tiako be izy. Inona mandre tantara indrindra no andeha hangalatra ilay sipa indray dia rehefa niaraka izao eo indray voataitra tena nangalatra tena ny sipako tandreo izany tsy mahazo tantaraina. Raha manana olana indray miaraka amin'ny olon-tindry no hamandry anazy fa tsy mifosafosa. Ho an'ny lehilahy indray koa, ho an'ny lehilahy raha ohatra ka manana olana lehilahy dia fantatry lehilahy moa izany fa ilay bandy akamo tena izay sy ilay misy rehetra tena ohatran'ny sarak'izay paina voatr'olona dia ho hitan'ny lahy tsara koa fa inona manelahy iny any mikaoty an'ilay sipa lehilahy vaovao dia eo ilay izy hoe tele nangalarany tasy ilay sipako. Hitanareo izany? Raha manana olana ianao ihany vahaolan'ny fahombiazanao fa eny miheno torohevitra avy any amin'ny olona fa tsy tantaraina daholo io resaka rehetrarehetra tsiambaratelo rehetrarehetra io. Dia izay. Dia inona indray koa manaraka ny nofinofy. Raha ohatra ianao izao manofinofy tsara tena te androany tena te ho lasa filoham-pirenena ako indray androany. Dia hozy ilay olona rehetrarehetra amin'izay avy eo sako ve dia ho vita teny tsy ariary atao tena olona mampimety olona tsisy ilaivana azy sipetraha tsara. Dia namana sasany indray miteny tena mety ilay izany fa ataovy tsara. Namana sasany indray maty kambotra. Hitanareo izany ianao izany no manana hoe nofinofy indray androany koboany ho anao irery fa aza tantaraina amin'izaniza. Ireny olona tantaranao ireny no voalohany mialina ny fahombiazanao. Ratsy loha anie ny olombelona. Eo masonao ny olombelona mody faly ery tena mety manja be andry. Any ambadika tsy hitan'ny masonao any nefa fanaratsiana fanambaniana fialonana. Isorohana izay dia koboany ho anao irery ny nofinofinao. Rehefa tafavoaka ianao amin'ny tanjona irinao eo vao maniry kintana daholo ny olona hoe tsy niteniteny dia tsy mahazo dedaka intsony koa ianao avy eo raha ohatra ka hoe tafida avy eo izay ilay izy izay manetry tena. Noho izany fadio ny tantara ny nofinofinao amin'ny olona. Inona indray koa manaraka ny farany dia ny fahombiazanao. Ohatra ianao izao raha nanao asa ity tena nety taminako ity tena nahomby mampidi-bola be zahako amin'ity asa anankiray ity afaka manao ohatra an'iny ianao. Izay izany ny zay itiavanao amin'ny olona anankiray.
dia hitan'ilay olona tokoa ohatra hoe mpivarotra paoma ianao taloha dia lasa mivarotra paoma tena nety taminaraka angaha ilay mivarotra paoma fa jerenareo tonga dia lasa mividy mobila, lasa mividy trano, lasa manao ohatr'izao. Dia hitan'ilay olona koa dia nangalatahaka ilay olona avy eo dia mivarotra paoma koa ilay olona avy eo. Kandry tsy nahazo tomobila, tsy nahazo trano fa faty antoka natao dia hoy izy avy eo manoro voana tsisy ilaivana azy. Mba miseho milay nefa tsy milay nefa tsy aninona akory. Ho zoniko mihitsy rangahy iny fa manoro voana. Izay nataon'ilay olona avy eo satria nangalatahaka izy fa tsy nahompy. Noho izany raha ohatra ka misy fahombiazanao indray androany dia aza tantara-taraina amin'olona izy fa koboana anao irery. Ianao irery ihany no vavolombelona no fahombiazanao. Dia izay! Mangasitraka tompoko!